Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iarabanantsika ry havako tratra ity alatsinainy fahavalon'ny volana jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Genesisy. Genesisy toko voalohany. Genesisy toko voalohany. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Ary aizina no tambonin'ny lalina. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava. Dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro. Ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva. Ary nisy maraina. Andro voalohany izany. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Genesisy no zara mofinaina ao antsika anio dia ny teny hoe Genesisy moa teny grika izy io, Genesisy, izay midika hoe fiandohanana, fiatombohana. Fiatombohana na fiandohanana, fiaingana koa raha tsy maninona. Nazahoana ny teo mitovaka amin'ny teny hoe génération amin'ny teny frantsay. Dia fa amin'ny teny hébreu moa izy dia le hoe tamin'ny voalohany io no anaran'ilay boky. Tamin'ny voalohany izay no anaran'ilay boky, izany hoe le fiandohana mihitsy. Dia ity boky Genesisy ity zany izay manokatra ny Baiboly dia ny mofinaina izay voalahatra an'io dia miresaka ny tamin'ny voalohany, ny fiandohana. Andiny dimy voalohany dia miresaka ny fanombohan'Andriamanitra ny asa-pahariana nataony teto amin'izao tontolo izao. Aseho boky Genesisy zany fa ny toetra voalohany ahafantarana an'Andriamanitra dia Andriamanitra mpahary. Ny toetra voalohany asehon'ny Baiboly momba an'Andriamanitra dia Andriamanitra mpahary. Ary ny fanekemponoantsika noho izany, ny fanekemponoana na apôstôlika io na ny fanekemponoana nikianina io dia manomboka mandrakariva amin'ny hoe mino an'Andriamanitra ray tsy to, mpanao ny lanitra na mpahary ny lanitra sy ny tany. Toetra voalohany hamantarantsika an'Andriamanitra dia mpahary. Izay no hamantaran'ny Genesisy ato hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary rehefa miteny eto Andriamanitra, miteny ny bokin'ny Genesisy hoe mpahary. Ary ilay teny hoe mpahary na mahary dia tena azo lazaina hoe miainga amin'ny tsy misy. Bara no ampiasain'ny bokin'ny Genesisy eto, teny hoe Bereshit bara, zany hoe tany am-boalohany nahary. Zany hoe bara milaza créé na mahary, ary eto dia mahary miainga amin'ny tsy misy. Amin'ny teny hébreu misy vombolana anankiroa fampiasa amin'ny teny hoe mpahary. Ny iray bara ary ny iray asa. Ny asa dia milaza mety mpahary ihany fa façonné, na koa azo atao hoe mamboatra, na koa marina ny bara fa azo atao koa hoe façonné, saingy amin'izay fotoan'izay Andriamanitra ihany ny sujet, Andriamanitra ihany no afaka manao an'izany zavatra izany. Noho izany amin'ny teny hébreu dia misy karazana fahariana anankiroa, ndray fahariana atao miainga amin'ny zavatra misy, fa ndray fahariana tena miainga amin'ny tsy misy. Ary Andriamanitra ihany no manao fahariana miainga amin'ny tsy misy. Ary izay no asehon'ny Genesisy eto. Andriamanitra raha nahary izao rehetra izao dia niainga tamin'ny tsy misy izy. Io no tsy eken'ny siansa rehefa mamaky ny Baiboly izy hoe tsy mety zany hoe mahary miainga amin'ny tsy misy zany. Tsy misy an'izany amin'ny lalànan'ny fizika, amin'ny lalànan'ny termodinamika, tsy misy an'izany hoe mahary miainga, hoe zavatra miainga amin'ny tsy misy zany. Zay maha Baiboly ny Baiboly. Eto Andriamanitra dia niainga tamin'ny tsy misy izy. Ny tsy misy tsika tsy mitovy amin'ny tsy misy n'Andriamanitra, okazava. Andriamanitra dia niainga amin'ny tsy misy tsika olombelona, fa amin'Andriamanitra, Andriamanitra efa misy.
zany hoe andriamanitra tsy niainga tamin'ny tsy misy fa niainga tamin'izy tena nefa nisy. Zay mahatonga mifanekipinotsika miteny hoe andriamanitra efa nisy talohan'izao rehetra zao. No zany lay tsy misy eritreretintsika tsy hoe tsy misy eo anatren'andriamanitra satria andriamanitra efa misy. Midika zany andriamanitra dia raha nahary ny lanitra sy ny tany sy ny zavatra rehetra de mbola tsy nisy fotsiny le izy fa efa nisy tao amin'andriamanitra. Fatatsika zany efa nisy tao amin'andriamanitra. No zany dia andriamanitra no afaka nyteny hoe misy ilay tsy misy tsy azo tsapaitanana eo de lasa nisy le izy. Rohatra ka mijery atsika lay fahariana rehefa azotsika tsara fa andriamanitra ihany no afaka mahary miainga amin'ny tsy misy fa tsy ny olombelona akory. Dia hoy ny bokin'ny Genesis manao hoe talohany zany tsy nisy zany de zao aizina ny tambonin'ny lalina, aizina ny tambonin'ny lalina. Raha miteny hoe aizina eto dia milazain'ny bokin'ny Genesis azy na teny hebreo azy de milaza hoe tena zavatra toy ny mampatahotra mampirokoditra, milaza zavatra lalina tsisy endrika ara. Zay ny dika lery ambany indray manao hoe ary ny tany dia tsy nisy endrika. Zany hoe milaza hoe chaos, milaza chaos, milaza zavatra tsy voafaritra, milaza zavatra fahafoanana mihitsy. De rehefa niditra tsehatr'andriamanitra io bokin'ny Genesis dia ny teny manao hoe misy mazava de nisy ny mazava. Ny fidiran'andriamanitra tsehatra voalohany indrindra de ny fahariana ny mazava. Andriamanitra manana fahefana feno mampisy ny tsy misy lasa misy. Ary rehefa miditra tsehatr'andriamanitra ny fahariana voalohany ataon'andriamanitra de ny mazava. Tsy mbola masoandro io tsy mbola kitana io, tsy mbola volana io fa ny mazava. Zany hoe ny fidiran'andriamanitra tsehatra de zao mahatonga fahazavana. Andriamanitra de fahazavana. Fahazavana amin'ny lafiny hoe tsy misy zavatra tsy mazava rehefa io andriamanitra. Lasa misy fantatra hoe ny fidiran'andriamanitra tsehatra eo amin'ny tantaram-piainan'ny olona anankiray na amin'ny tantarantsika dia miteraka zavatra mazava. Fantatra hoe ty latabatra, ty seza, miteraka fahazavan-tsaina, miteraka fahazavam-panahy, miteraka fahazavan'ny fo rehefa miditra tsehatr'andriamanitra. Ary mampisy endrika ny tsy misy endrika andriamanitra. Zay mahatonga bokin'ny Genesis eto miteny manao hoe dia rehefa niditra tsehatr'andriamanitra tao anatin'ilay chaos io dia nanjary lasa nisy endrika. Nisy hariva, nisy maraina. Lasa nisy lamina, lasa nisy ordre, lasa nisy logika rehefa niditra tsehatr'andriamanitra. Zay mahatonga ny Paoly manazava manao hoe andriamanitra nge tsy tompon'ny korontany, tsy tompon'ny chaos, tsy tompon'ny fikotranany fa rehefa miditra tsehatr'andriamanitra filaminany zay lamina, ordre, logika. Tamin'ny voalohany tsisy ininona teo ny bokin'ny Genesis, korontana, tsisy endrika, aizana mampihodipoditra. Fa rehefa niditra tsehatr'andriamanitra vo fanatrehan'andriamanitra misy ny mazava de nisy ninona, nisy ny hariva, nisy maraina. Ny dikan'izay lasa nisy lamina, lasa nisy filaminana, lasa nisy firindrana avy amin'andriamanitra. Ny fahariana voalohany no akin'andriamanitra zany de zay lamina izay, zay équilibre izay, nisy hariva, nisy maraina. Marina loatra fa tamin'ny andro voalohany andriamanitra de efa nisy ataontsika hoe zavatra mifanohatra ve zany sa zavatra mifameno, nisy hariva, nisy maraina. Ary de io itohy amin'ny fahariana nataon'andriamanitra isy lahy, isy vavy. Amin'ny zavatra rehetra dia tranga mandrakariva izay fifamenona izay toy ny sanatria hoe everina hoe mifanohatra ve fa fifamenona ary manjary mampisy amin'ny asan'andriamanitra rehetra de manjary lasa misy équilibre na misy lamina. Asan'andriamanitra mihitsy zany fa tsy nataon'andriamanitra maraina daholo na de teo arany mazava
fa nasian'Andriamanitra maraina dia nasiany hariva. Tsy hoe nisy aizina de nisy mazava, tsy zay, fa nisy hariva de nisy maraina. Milaza inony zay? Milaza tamin'ny fidiran'Andriamanitra tsehatra, tamin'ny fahefan'Andriamanitra de zao nanjara nisy fotoana. Raha miteny hoe nisy aizina de misy mazava de tsisy notionna fotoana zany, tsisy fotoana mihitsy zany. Fa rehefa miteny manao hoe nisy hariva de nisy maraina de misy inony zay? Misy resaka fotoana zany eo. Ary rehefa miteny hoe fotoana de inona ny ao anatin'ny saina? Asa. Rehefa anatin'ny fotoana de inona aton'izany? Zavatra mandalo. Rehefa miteny hoe fotoana de iny zany? Zavatra gerena, zavatra alamina, zavatra arindra hatrany am-boalohany mihitsy zany. Vao nanomboka nahary Andriamanitra ny zavaboary, midikany hoe nisy hariva nisy maraina de zao nisy ny fotoana. Misy ny fotoana ary misy lamina, misy fahendrena apetrak'Andriamanitra ao anatin'ny saitsika mamaky itony soratra masiny tony hoe io fotoana io de avy amin'Andriamanitra, io lamina io de fahendren'Andriamanitra. Afako zava-dehibe ny ahatsapatsika fa ny Andriamanitritsika zay aseho ny bokin'ny Genesisy de Andriamanitra pahary, ary Andriamanitra zay manaisotra zay aizina rehetra mitapify any anivony zao tontolo zao. Jauna manazava an'io amin'ny Jauna voalohany anao hoe ary mazava tena mirapiratra tao amin'ny maizina. Andriamanitra de fahazavam-po. Fa ny farany de izay aseho an'ity bokin'ny Genesisy ity de ny hoe ny fanahin'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano. Ino ny tiany tenenina? Le teny hoe nambomba, ny fanahin'Andriamanitra nambomba dia tahaka ny teny malagasy tranainy amin'ny baiboly voalohany Antona 5:7 dia hoe niabarera, zany hoe toyn'ireny toyn'ilay elatra izay miabarera, mandrakotra. Ny fanahy masina zany ny fanan'Andriamanitra de nandrakotra nambomba tambonin'ny rano. Teo zany ny fanahin'Andriamanitra. Teo ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny nanao ny faharian'Andriamanitra. Inona avy ny teo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 io? Teo Andriamanitra, teo ny fanahin'Andriamanitra, ary teo ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny bokin'ny Genesisy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny 5, reo ny telo reo ny teo tamin'ny nanao faharian'Andriamanitra. Teo Andriamanitra, teo ny fanahin'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano, ary teo ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra, hoy Jauna voalohany, Jauna filazantsaraka Jauna toko voalohany, iny tenin'Andriamanitra iny lay logos toteo i Jauna na hoe iny lay tenin'Andriamanitra, izy ny tenin'Andriamanitra iny lay Jesoa hoy Jauna. Zany hoe raha mamaky ny Genesisy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny 5 tsika de teo Andriamanitra ray pahary, teo Andriamanitra fanahy io nambomba tambonin'ny lalina io, ary teo Jesoa zay nanana endrika tenin'Andriamanitra na fahendren'Andriamanitra. Rehefa mitenitsika hoe logos ao amin'ny filansaraky ny Jauna na mandraka tiny androany dia nazahoana ny teny hoe ohatra hoe teolojia, ohatra hoe sosiolojia, ohatra hoe biolojia, de zao lasa toy ny hoe siansa, lasa fahendrena, lasa fahazavan-tsaina. Ny dikan'izany de zao asehon'ny Genesisy tamin'ny fahariana fa teo lay Andriamanitra trinité. Efa teo izy, teo Andriamanitra ray, teo Andriamanitra fanahy, ary teo Andriamanitra zanaka. Fa ny endrika ny ahitana azy fotsiny no nivoatra arakaraka ny fitantaran'ny soratra masina azy. Noho zany eto de zao zava-dehibe ty andininy voalohany ka hatramin'ny 5 ty, fa manantitrantitra ny Andriamanitra pahary azy, ary feno lay Andriamanitra pahary amin'ity Genesisy toko voalohany rano 5 ity. Ary rehefa feno ao am-potsika io Andriamanitra pahary io de manjary miteraka zava-baovao, miteraka fahazavana, miteraka fiainana, miteraka fandaminana, miteraka lamina. Ina ny hevim-panary afaka malala? Zavatra roa. Mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Andriamanitra manana fahefana feno. Andriamanitra manana fahefana feno ary mahay ny zavatra rehetra. Zay no ambaran'ny boky voalohany amin'ny soratra masina. De mbola hisalasala ve tsika ny amin'ny fahefan'Andriamanitra?
de mbola isalasala venao ny amin'ny fahatokinon'Andriamanitra hoe ny Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ny Andriamanitra pahary tsy mpanimba zavatra fa ny Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. De mbola isalasala ve isika, de mbola ho kivy ve isika, de mbola ana fanahina ve isika, nefa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra miainga amin'ny tsy misy de mahatsanga ny zavatra mahary. Fa ny faharoa zay evim-panahy zay azo soana am'ty boky ny Genesis ty de zao: Andriamanitra de filaminana sy fiadanana, ary Andriamanitra de miasa ka miteraka filaminana sy fiadanana ary firindrana eo amin'ny fiainatsika. Noho zany miatoraka amin'Andriamanitra tsika mangataka filaminam-piainana, mangataka fiadanam-po. Raha ohatra ka misy korotana, raha ohatra ka misy tebiteby de zao atsotsika Andriamanitra fa Andriamanitra mpandamina, Andriamanitra miasa. Ny fanahin'Andriamanitra rehefa miasa de miteraka fiadanam-po aty anatintsika. Rehefa nitsangana taminaty Jesoa de zao ny teny fiadanana. Noho zany ny fametrahantsika ny fiainantsika eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, ambany fahasoavan'i Jesoa de manjary fiadanana sy fifaliana. Vavaksika tompo am'zao ranao zay noho ny amin'ny soratra masina zay manazava ny sainay ahatsiarovanay fa hainao Andriamanitra de mahay zavatra rehetra, nahary ny tsy misy tonga misy ianao. De tovy miorina ny finoanay fa hainao de mahay zavatra rehetra. Ary rehefa mahasakany, rehefa miasa ianao tsy misy mahasakana, ianao no mitondra ny fiainanay hanana endrika mahafinaritra. Ianao no mitondra ny fiainanay ho feno fifaliana. De tahitompo ity tontolo andronay ity, ahatsiarovanay ny asa-pahariana nataonao, ka fiainana milamina feno fiadanana no hamakivakiana indray ny tontolo andronay anio. Ianao de Andriamanitra mampisy filaminana, tsy amin'ny fiainan'ny tsirairay ihany fa amin'ny fiarahamonina, amin'ny asan'ny tananao, amin'ny zavaboary de alaminy Tompo araka lehibe ny famindramponao ny fiainanay, ny andavanandronay, ny firenenay, ny tokantranonay, ny asanay. De omeonay ny fahazavan-tsaina mba hitombonay amin'ny fahafantarana anao hatrany. De jereo ireo marary Jesoa, jereo ireo manana olana, ampaherezo ary vangio amin'ny indrafonao. De tahio ny isan'andronay ary ataovy ambany fahasoavanao ny fikelezanay aina mba ahavokatra amin'ny asa tsara hatram'izay, na amin'ny asa fanompona io na amin'ny asa fivelomana. Saotra Jesoa. Amen.